Ramatoa Daniel mpitandrina ny fiangonana Refi France no falindray miarabanao zay miaino sy manaraka izao fandarana izao fotoana izarana aminao teny velona sy mahery mamonjy sy manafaka. Inona ny olana mampijaly anao ankehitriny tena trangan-javatra manahirana anao ary olana sarobahana mety tsy fampinarabola na trosa zay tsy hitanao hoe amin'ny fomba ahoana ny vahany sa retina tsy sitrapanafody zay mampijaly sy mampijidididry fatratra ve sa olona mankahala zay maniry fatratra ny fahavoazanao ary tena manao zay aminganana karazana olana inona ny mampijaly anao ankehitriny ny zavatra tena tiako zaraina aminao dia ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe aza matahotra ny teny efa renao tsy afaka ny amotika ny hoavinao sy ny fiainanao ireny trangan-javatra rehetra ireny satria tsy anana ny hery na ny fahefana anaovana izany. Tsy ireny no manana ny tompon-teny farany aminao sy ny mombanao fa ilay Andriamanitra zay nahary anao ary zay mitaona anao koa ankehitriny mba hatoky azy. Zao nambarany ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 7:20 ka ny 9:9 hoe aza matahotra ny teny efa renao. Tantarany Sankeriba mpanjakany Asiria zay nanafika ny Ezekia mpanjakany Joda no resahana eto. Miteny ratsy sy nanompa ary nampitahotra sy nampiorooro sady namely any Ezekia sy ny Joda i Sankeriba mpanjakany Asiria tamin'ity fotoana ity kanefa kosa tamin'iny alina iny ihany dia namely olona 5,400 amby hetsy tao amin'ny tompony Asiriana ny anjelin'i Jehova ary ny mpanjakany Asiria rehefa nody tany an-tranony tany Ninive ka nandeha niankohaka tao amin'ny Adrameleka tranon'Andriamaniny dia nasiny zanany sabany izy mba ho famonjen'i Jehova any Ezekia mpanompony izay tianovonjena soavahany. Dia tahaka izany mihitsy koa ny tanteran'Andriamanitra ankehitriny eo amin'ny fiainanao. Tanteran'Andriamanitra ho anao manao asa magaga tsy takatry ny saintsika zanak'olombelona izy ho famonjena sy fanafananao ary anisan'izany ny fatongavany izao tenin'Andriamanitra izao eo aminao hoe aza matahotra ny teny efa renao. Inona ny teny nandrahona ny fahavalo anao tao anatin'ny andro vitsivitsy? Inona ny teny nampiororony anao tao anatin'ny fotoana naharitra? Inona ny teny efa nalefa ny ombeny hoety nanaratsina anao ary ampitahorana anao, ampiororona anao, ahatonga anao ilavolefina ary ahatonga anao tena metra-piadina ary ahatonga anao tena ivaraontsana ary ahatonga anao tena ilefika? Inona izany teny izany? Anio zao ny teny voambarany ho anao hoe aza matahotra ny teny efa renao. Natao anao izany amonjy anao Andriamanitra, anao fagagan'Andriamanitra eo am-dalam-panatanterana izany izy ankehitriny ary zao ny mbola anohizany azy ao amin'io Mpanjaka faharoa io ihany toko 7:10 ka ny 9:7 dia hoy izy hoe tsy ho tafiditra eto amin'ity tanàna ity ny fahavalo. Raiso anao izany, tsy ho tafiditra ao atokantranonao ny fahavalo. Tononiko ankehitriny, tsy ho tafiditra ao amin'ny arabolanao intsony ny fahavalo. Tsy ho tafiditra ao amin'ny compte-ny bankinao intsony ny fahavalo. Tsy ho tafiditra amin'ny taranakao ny fahavalo. Tsy ho tafiditra amin'ny asa fitadiavam-bolanao ny fahavalo. Tsy ho tafiditra eto ny fahavalo ny tenin'Andriamanitra. Raiso anao, tsy ho tafiditra amin'izay rehetra alehanao sy rehetra kasihan'ny tananao ny fahavalo. Lalana zay ny aviny any no iverenany tsy ajanona eo anoloanao izy ny tanan'Andriamanitra no mitsotra manao fagagana amonjena sanafananao ankehitriny. Ivavaka fo io anao raha manana fanaintainana na aretina tsy sitrapanafody ianao, manana aretina mampijaly mampidrididry anao ianao na dia cancer aza izany, aretina tsy sitrapanafody ninona, rhumatisme, allergie, aretina tsy sitrapanafody isan-karazany, sitrapanafody ihany koa fa mampijaly anao izany ary mandany volanao ny fanafody apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao. Ivavaka ho anao anasitrana anao Andriamanitra. Eto Andriamanitra mandefa izany teny izany, raisoanao ny fanasitranana io. Manana olana arabola ve ianao, manana olana sarobahana ao atokantrano, manana olana eo amin'ny ankohonana sy amin'ny fianakavianao, manana olana isan-karazany zay nampijaly anao nandritra ny fotoana naharitra, ivavaka ho anao aondreo ny lohanao mino izany teny izany fa tonga mba ho famonjena sy fanafahana anao Andriamanitra efa manao asa mahagaga ankehitriny anatanterahany ny famonjena anao. Iaraka ivavaka isika, ivavaka ho anao Andriamanitra misaotra ny amin'izao fotoana izao afaka mivavaka
ho andretolona izay miaino ny teninao nandre izany teny izany. Ireo izay marary rehetra dia roako miala aminy ny fanaintainana sy ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny fanaintainana, miala amin'ny aretina, mialatra amin'ny fakany, mainatra amin'ny fakany amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra velona. Miaino sy mankatoy izany ny aretina, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy ratsy mitondra aretina sitrapanafody dia miala, roako amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra velona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny manaintaina atao amin'ny kibo ankavanana ato dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny manaintaina amin'ny kibo ankavanana, ny fivotosana rehetra ankehitriny dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra velona. Ireo izay manana olana rabola dia tononoko ny fahagagana rabola ho tonga ao amin'ny tokantranonao, tonga ao amin'ny fiainanao, tonga ao amin'ny taranakao, ho tonga amin'izay rehetra ataonao sy rehetra lehanao. Ireo izay manana trosa dia manao fahagagana rabola, anafahana ny trosanao Andriamanitra. Manao izany Andriamanitra ankehitriny, ary ianao izay ao anatin'ny olana misavorivoro dia tononoko ny fiadanan'Andriamanitra, ny fanafan'Andriamanitra tononoko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly mpitondra olana dia roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala tsy mahajanona amin'izay rehetra mandray izao tenin'Andriamanitra izao. Misaotra Jehova mpanao fahagagana ianao, ary nanome an'i Jesosy zanakao ianao ho famonjenanay ahy. Misaotra ny amin'ireo izay mandray izao tenin'Andriamanitra ankehitriny izao, manaiky mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia avelanao ny elony. Raisinao isan'ny zanak'Andriamanitra izy, ary tena soratanao any amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Mampidina ny herinao ao anatiny ianao ahy. Tonga olom-baovao andeha amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy izy. Misaotra ry Andriamanitro, mahazava mahagaga tsy takatry ny sainay ianao. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ino ary izao ny fanaintainanao raha nisy atao hoe marary ianao atao nisy fanaintainana tsy fantatro sy tany amin'ny tenanao tany atao hoe sitranao dia tsy heninao intsony ilay fanaintainana. Raha ohatra indray ka tsy mbola heninao teo ilay fanaintainana fa nefa miverimberina aminao izany aretina izany, dia tononoko izany tsy miverina intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tantarao anay ny fanasitranan'Andriamanitra anao, ny fahagagana rabola, fahagagana eo amin'ny fiainana izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ankehitriny, dia tantarao anay izay misoratra ao anatin'ny ity horonan-tsary ity, ny telefônina azonao hiantsoana anay. Izay ary ka dia mirary ianao hery ary fikitra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny finoanan'Andriamanitra ary amin'ny fitiavana azy. Ny fahasoavana sy famindram-poana no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahiana Andriamanitra indrindra tompoko.